Misaotra tsy misaraka amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MBS tonga sy indray atao anatin'ny fandarana dinika amin'izao ora sy fotoana izao. Andriamatoa Ali Andriamseza izay filoha-hevitry ny RMDM manana ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara no vahintsika amin'ity androany ity voalohany dia miarabanao tonga sy eto amin'ny plateau ny MBS. Miaraban'ny mpanolotra namana mahafantapo Germain dia miaraban'ny mpijery rehetra koa ny SPN ny MBS tsika amin'izao takarivo zao. Ya, eto am-piandohana dia tianay avy hatrany no manasanao mpijery sy mpanaraka ny fandarana hoe tsy saraka aminay hatramin'ny farany fa teboka maromaro no resantsika atao anatin'ity fandarana ity. Fanontaniana voalohany avy hatrany angamba Andriamatoa Ali Andriamseza, iny kabarin'ny filoham-pirenena omaly alina somary napiteraka resabe ihany moa izy iny tany anatin'ny tambazotra serasera fa ho anareo manokana avy eo anivon'ny fanoherana ahoana ny fomba fahitanao an'iny kabary iny? Raha ohatra tena te antany ianao namana Germain hoe tokony antaniana zany mazava azy hoe afapo ianareo sa tsy afapo ka zay indrindra tonga dia hovalinay hoe tsy afapo zahay. Tsy afapo zahay nefa iny moa zany ny kabarin'ny filoham-pirenena izy anie mitondra ary izy raha teo fa milaza hoe aleo entinay ny manodidina azy ianao zany fa izy ohatran'ny tsy ampiteny azany loatra manodidina azy aleo entinay manginonareo zao dia hoy zay hoe tsy afapo zay satria tsy tsapanay hoe mamany olana amin'izao fotoana zao ny zavatra nolazaina. Tsotrany ny resaka amin'izao fotoana zao dia coronavirus. Zay ny resaka amin'izao fotoana zao. Io coronavirus io zavatra telo nazahoantsika miady aminy ary zavatra telo tsy maintsy atao raha hiady amintsika sy anala azy mety amin'ny firenena amin'izao fotoana zao dia ny hoe ady ara-pahasalamana mandeha, ny ady ara-sosialy tsy maintsy mandeha ary ny ady ara-ekônomika. Tsy maintsy miaraka ireo telo ireo tokotelo tsy tokotelo masaka mahandro ireo amin'izao fotoana zao satria inona ny anton'izany satria efa lalipaka loatra ao anatin'ny fiainam-pirenena ary any anatin'ny vahoaka le otrika aretina amin'izao fotoana zao. Zany izy dia efa nilaza etra ombenimbeny hoe nisy fahadisoana tamin'ny fomba nitantanana azy sy nandaisana an'ilay aretina tamin'ny voalohany mahatonga an'izao toetoetra raha zao. Inona moa zany dia satria hitanay zany hitan'ny fanoherana zany avy hatrany hoe ohatran'ny namaivanina le fandaisan'le fitondram-panjakana le tena herin'le aretina sy le fiantraikany eto amin'ny firenena. Zay ny zava-misy ka rehefa namaivanina ohatray izy efa tafiditra lalina le aretina zay vao nikropaka. Ka io amin'le fonga fiteny hoe taitra ny olona tsy taitra ianao. Nefa tsika nanana tombontsoa dia efa 3 volana teorinan'ny fitrangan'ny aretina any amin'ny toeran-kafa vao miatraika taty amintsika le valana aretina le otrika aretina kanefa mialatsiny dia tsy haitsika no nandray nataontsika hoe nandray lesina tamin'ireo firenena efa voany zany alohantsika. Zay zany hitako sy tsapany fanoherana ary hitako manokana amin'le zavatra mitranga. Ombeniambeny fa milaza ihany hoe ohatran'ny nandalo fotsiny eo anatin'ny tena zava-manahirana ny vahoaka amin'ity resaka coronavirus ity ny fitondram-panjakana ary amin'izao dia mbola mita mbola izay ihany mitranga. Misy ny zavatra vitsivitsy zay hitako hoe tsy azo afenina nataon'le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao kanefa tsy mifandraika amin'le tena tokony atao ary tsy mahavaila an'le tahita amin'izay tokony atao. Zay misy amin'izao fotoana izao mahita ianao zao hoe namena fandriana 300 tany alarobia dia mametra-panontaniana hoe amin'ny larobia tenenantsika io ny toeranao zany anaty tanàna be. Zay no voafehinao ve le olona apetraka ao. Zay aloha ny voalohany ahoana ny sakafon'ireo fa rehefa tena nijereko fahita lavitra moa zany nahitako an'le fandriana sy ny fitaovana atao zay ialako tsiny fa tsy manara-penitra. Bazona azavaina ve zao ina mahatonga anao tena hoe tsy manara-penitra araka ny fomba tsy manara-penitra satria ny zavatra fantatra ara-siantifika tenako tsy dokotera fa rehefa tena voan'io aretina io le tena marary leo atao dia olona ny mety azo tena azy alohan'ny fahafatesana dia ny fahasepohana zany hoe sepitra ianao zany mijanona ny raha anao fa mivongana zay ny mahatonga le fahafatesana. Jerenao nefa le fandriana fa tsy misy naray ary fitaovana entina azahoana miara-ny olona amin'izay zavatra zay. Tsy misy oxygène eo tsisy inino nefa rehefa jerenao ny zavatra misy any amin'ny tany afrikanina dia hitantsika fa ao amin'ny tonga dia mipetraka eo daholo ny mikasika an'izany ny oxygène ny fomba azahoana manao réanimation an'le olona efa eo daholo hitanao miaraka amin'ny fandrianao. Ary ny fandriana dia tena fandriana ny hôpitaly moderna azahoana tena mitsabo olona.
fa tsy fandrina ohatran'ny fandrinan'ny klassemany zany nafindra raha fijeriko an'le izy namana Germain zany akory tsy hoe fanakianana be fahatany satria marina fa efa mafy le ady ary efa mafy manjony vahoaka hoe nareo manakina foana zay indrindra mantsy mbola saika idirako mantsy zay rehefa aveo hoe inona marina moa zany tena ndraikitra raisin'ny mpanotra satria be deabe zao mametra-pantaninana zany ny tokantrano any hoe inona moa zany a ny tena andraikitra raisin'ny mpanohitra marina zany manoloana ty ady ataon'ny coronavirus ty fa manakihana fotsiny ny mpanohatra zay no tsy maintsy azavaina amin'ny vahoaka indrindra reo miaino ary hiditra lalina amin'iny koa rehefa aveo izay nge mahatonga an'le 5 polisy andato tsy mifidy amin'izao fotoana zao tsy mifidy satria tsy tonga any amin'le zavatra eritreretiny setaetany le entin'le olona milatsaka sady tsy ampy azy zany le zavatra hoentinao mandesy lahatra azy hifidy tsy maintsy arenitsika zany amin'ny manaraka ho areninay zany amin'ny manaraka namana Germain ary veriko fa hitondra zavatra tsara ho an'ny vahoaka malagasy ny valan'izany fa hiezaka andesy lahatra amin'ny vahoaka amin'izany ho atongavan'ireo vahoaka reo hifidy mba hialantsika amin'ny zavatra ohatran'izao ny anontanitsika amin'izay io de hoe ahoana moa zany ny tena asan'ny fanoherana resaka demokrasia zany za tsy hanao fampianarana be eto namana Germain mandany andro be raha ho azavaintsika daholo mikasika ny demokrasia fa ny fantatsika fotsiny hoe ny demokrasia de ny fanoherana tandra vadik'oditra ny demokrasia tsy misy ny demokrasia raha tsy misy ny fanoherana zay aloha zany mila fantatry le vahoaka ka ho an'ireo olona zay mitabataba any amin'ny Facebook any amin'ny serasera ato mijanona ny fanoherany aza miteny aza mipetraka amin'ny demokrasia dana makany amin'ny Didijado na tany amin'ny Hitler any amin'ny tsy any amin'ny Kim Jong Il de ho hitanao midika an'izany tsy misy fanoherana zany ny fantanina manitikika ny sain'olona mantsy andriamatoa Alain Andriamseza de hoe fahoriana ara-sosialy zao mahazo ny vahoaka malagasy eo zany no mipetraka le fantana misy ny anjara brikinay fa anjara briky tandrifiny zay omeny lalam-panorenana anay sy ny fahefananananay manao azy ohatra fotsiny amin'za fa miteny an'izany anjara brikinay zao manakina tsy maintsy misy miteny le fitondram-panjakana rehefa tsy mety olona mibilisatra ve de tsy ho teneninao raha mibilisatra ny fitondram-panjakana tsy izy rery mivaky vava fa izy vaky vava fa ny vahoaka vaky loha zay satria izy miloloha vahoaka zay ny zavatra mitranga zay io hitatsika io fa anjaranay manakina andehanana makany amin'ny tsaratsara kokoa zany tsy voatery tsy maintsy miaino izy fa tsisy marena ohatran'izay tsy te andrengy ary tsisy jambo ohatran'izay tsy te ahita fa manome sosokevitro zay na anome zay tondra ny anjara brikinay zay mpanohatra ary anjara briky tena ngeza be alors tsy ataontsika antsony hoe briky fa parpaing Germain parpaing mihitsy nentinay napetraka teo io parpaing ataovy jerena tsy mety ny resaka ny asa trano zozoro ny ataoniko lany voalavo le trano zozoro vo miazakazaka ianao ahoany ty nareo zao azafady efa niteny zay akatony seranam-piaramanidina tsy efa zava-dehibe ve zay diso marsy de eritrereto fa raha natao zay tsy nisy an'izao zavatra zao na kelikely noho zao ny zavatra nitranga ny zara bidon zay tsy izy any tsy nome bidon atao iny zao aizanao mita toerana tsisy bidon manasa tanana miditra ato aminareo zao de bidon de manasa tanana manasa tongotra satria tonga de tsapa fa zay ny zavatra efa nandinika any zay manaonao an'izany amin'ny fitenenako hoe raha ny tena marina tamin'ireny lamody ny doublon zany ny ady be tamin'ireny ny fifidianana mera mbola vo avy vita nangotraka be fa rehefa nandinika ny fanoherana rehefa namakafaky zay natsapa fa hoe ty resaka coronavirus ty diny mbola tsy tonga eto amintsika andao tsika nitondra ny anjara brikitsika andao hiteny amin'ny fitondram-panjakana ary rehefa miteny amin'ny fitondram-panjakana nge miteny amin'ny vahoaka ihany miteny zay hoe janony io zao no mety hitranga de anjarany olona matsapa hoe raha tena nyjany ary raha zareo marina zany ny teo zay ny nataony ohatra zao ve ny raharam-pirenena zay le tiana tenenina mi tsy voatery eo ny vokatra iny fa manaraka mbola hita mety amin'ny 2023 vao hita ny vokany hoe eo ary ho hitatsika ny vokany raha zao mitoy zao nge de vita ny roa taony aminao zany tsy mipetraka ilay hoe gouverner se prévoir n'ty fitondram-panjakana ity mazava ho azy am'izany tiako teneniny zany hoe tsy mitombona zay ny ataoko hoe tsy mitombona ary tsotra kely ny anaovantsika azy tandrametaka fomba fiasan'le fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao marina fa zay fanoherana mitondra azy miteny an'izany fa everiko fa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra mihitsy diso fanantenana ny vahoaka ary mahatsapa ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao hoe
tena tsy any am'le neritreretina betsaka nge zany fampanantenana natao tamin'ny propagande sy vita propagande zany teny ohatra ray aminao fotsiny io fitondram-panjakana io de tena nanamafy mihitsy fa izy tsy indrakindram-bola am'izany communauté internationale zany fa na am 2000 tsy haiko tsony le voateny tam'izay fa lavidavitra ihany 2065 angamba izay na inona tsy ho afaka mifanitrana malagasy zao tsika mandady omen'olona vola de mandray ady am coronavirus tsy nilaza hoe zao ny anaovana azy mandray tsy vita mandray fa mbola misy tsy hita ndraiky raha ny filazany ny présidente filoratsiraka ny filazany filora valimanina teo aloha de misy tsy hita le vola ahoana kosa moa ny olona tsy aiaiko any fireneka fa misy oxygène mifandrina misy ina fandrina tena fandrinana hôpitaly ny anao fandrinana classement anao ataonao eo ahoana moa ny olona tsy ai mandena any amin'olona mahazo masaka daholo ny any amin'ny firenena na mahazo kasibosina saritava mety daholo zany anarany daholo zany ny anao zara le gasy raha makakely ary amboniny zany ianao nge ny champion manara-penitra ianao ny tompony zany manara-penitra zany eto Madagasikara fa aizy ty kasibosiny gasy mba manara-penitra le zavatra eny akaiky ny vahoaka akaiky indrindra ny zavatra erovany tena voalohany indrindra re tompoko no tsy manara-penitra satria efa miavo tena ny mamay malagasy ianao miavo teny zany anaty rano mikiropaka ianao zay anaovana azy fa raha misy mpiay ianao raha misy mpita ianao raha misy olona tianao ery misisiny iry de andefasany zavatra ianao asina tsy pazany tady ianao andefasany sambo anao andefasany ilakany ianao iakanao anaty rano le gasy miady rery de samy manambomboatra ny masaka an'iny de apetaka de zay ny farany zara raha misy masaka kely vitsivitsy ndany ianao mandeha an-dany zany masaka miloko orange zany eka zara fa misy ka zany zavatra roa ny azo tenenina aminy tsy mila mandeha manao statistique an'iny stat fa mandeha eny an-dalana ianao de mitan'izany na tsy tian'ny olona ny loko orange na tsy ampy ny zavatra ny zarainao za tsy amalain'izay zay mihitsy hoe ny zavatra tsikaritr' olona andre matoale andre am'saiza de nareo avy eo anivon'ny fanoherana ohatry ny mamadika an'ilay ado an'ny coronavirus ho any amin'ny resaka politika foana vo eo vo manomboka de efa miteny anao namana Germain hoe io ady io nge zavatra telo hoe zay tsy voavoahany io ary mety tsy hainy mihitsy vo nanomboka ny urgence sanitaire de efa niteny fa maninona ny ataonareo urgence sanitaire fa tsy azo ny vahoaka tsy azo ny vahoaka sy veriny zay fotsiny tsisy dikany fa urgence sanitaire urgence sociale io urgence économique io de io fokany jereo ahoana moa ny resahana tam'zany vo miteny eo de manginonareo fa imbécile manginonareo fa zay mitondra mikalonareo fa io nge tsy ampafiry mipesta skolera de kely fotsiny amaliko azo ato fatato izy ny amaly an'izany hoe taiza teto amin'ny firenena za teraka niaraka tamin'ny fahalovatena tsy azo andangana am'izany fa taiza teto amin'ny firenena nefa nisy 26 juin ka tsy natao fa ova taty tsy mbola nisy zany namana Germain zay de afataranao ny fiatraikan'le valanaretina eto amin'ny firenetsika ka zay olona nanao kitotoany zany zay olona nanao tandrametaka an'izany dia tompony andraikitra ary tokony tsy omena ny fitantanana ny firenena satria hitondra ny firenena anaty ady mbola be de be am'izao re olona rehefa miresaka de hoe manginonareo hoe mety tsara iny inona ny andrasana ho tonga any anaty ady zay kosa aloha de tsy maintsy miteny tsy maintsy mampanino laklosy zay fitiavan-tanindrazana eny resahana zany fitiavana firenena manao zany zay ahoany tsy manao zay teneninareo manome hevitra ane zay matombo teneny zany zao atao zao nge fipetraka io zavatra io nanao betabeja hay niteny foany zay nisy fotoana nanginy zay velao am'izay asa jerena no ny asa izy tsy vita le rara zao tsika miembotra makany orina ndray tsika efa ny confinena efa ho déconfinena miverina mbola reconfinement mafimafy noho ny teo aloha fiobona tsy saotra zany ahoana ny azahoana miteny fa voavahantsika le izy ny filazany fitondram-panjakana alatsiny ary resaka an'izay kabarany filoha ny teneninao teo ny atsotra fotsiny ny kabarany roa volana voalohany de ny zavatra tao ambavany fitondram-panjakana teto na izy an'izany teny voafe io zay am'izao fotoana zao nyfantanina raha manontany ny mpanao gazety teny hoe izy amin'ny firenena nafe azy dikan'izany hoe firenetsika koa tsy nafe azy sarotra be ny ady hevitra am'izany fa ianao ihany de efa manoratra ny zavatra no teneninao zany ianao de efa matsapa fa tsy nandeha any am'izay teneninao le zavatra natao tamin'ny roa volana voalohany
de zany CVO zany de aizy tsisy tsy narehan'zany tsisy nalazan'zany zao tsika manontany aiza le CVO za vao nahita afako maly iny sa tamin'ny lakamisy tonga teto fikambanana tsy fatapatatrao any avy any ivelany nanatitra 600 6 000 sa 60 000 boatina hydrochloroquine ho an'ny malagasy de no raisitsika nefitsika aminao propagande ivarotra sy tonga any amin'ny hafany CVO de no raisitsika itsika ihany zany de efa mahita amin'ny falemitsika hoe tsy mamely le CVO za tsy malala za mbola tsy ninana fa raha fijeriko am'izay fomba fitatana an'izay fa raha zany tondra azy de ny tena tsy mila fanafody hafa malagasy vitanay io dirako ihany zay resaka an'izay rehefa avefa kely zay tapahako anao azavaiko tsara zay tsy mbola nisy ny teny tamin'ny fitondram-panjakana mihitsy hoe andaninareo midedadedaka milaza amin'ny vahoaka malagasy fa vitanareo io ary voafehinareo fa izy ny nagaga fa tonga de niazakazaka vitanay io voafe io fa tsisy nilaza tamin'ny fanoherana tsy ny teny an'izany mihitsy hoe ary raha tsy vitan'io fanoherana tsy nilaza taminy hoe de anareo ny tena ratsy raha tsy mahavitan'io satria fa samy matsapa fa tsy vita fa raha miteny anao vitanay io ny tsy vitanao aza mena tsiny zay fanoherana milaza hoe nareo nge mamita bahoaka mamita bahoaka nareo tiako idirana kely ianao avy any amin'iny faritra atsinanan'iny somary ny resabe ihany taloloha teo ny mahakasika ny lalam-pirenena fahadimy zay isan'ny fampanantenana ataon'ny filohan'ny republika manahoana zay fanamboaran-dalana zay am'izao fotoana zao satria avy any amin'iny faritra iny ianao tsy mbola vita ny lalana any iza tsonoko moa volanaovana zany ny reko farany sao de hoe mialy eo feny rivesita makany asony rano vongotra iny atao aloha any nefa lalana zara raha misy lavaka fa le tena ratsy de totofanao misy efa vita za tsy anda vita amin'ny soma ngamba 20 kilometre miala amin'ny 10 pointe mbola tsy vita fa mbola tsy vita tapitry tiany taona roa taona ho avy mbola tsy vita ny lalana 100 kilometre 100 kilometre nefa raha ny programme mipetraka any mitsoalatsoaly zany zany hitako misy autoroute misy lalana amboniny tete mandeha eny amin'ny lanitra misy building be mitsoalatsoala lalana 100 kilometre mbola tsy vitatsika miteny zao zay fotsiny de ampy zany tsy manakiny zany zava-misy zany zay fotsiny de ampy de alao samy nijereny zay zay mahita an'izany hoe tsara zany de alao eo ary ny lalana ka inona moa ny problème de ohatry zany koa ny resaka mahatonga amin'ny teny hoe ahoana moa zany le fitantanan'le aretina ny zavatra hitsapako fotsiny de nisy député solombavam-vahoaka nodimandy tamin'ny herinandro iny ny zavatra mahagaga de ny dokotera tena nitsaba azy nijery tsy namela azy hoentin'ny fianakaviany hoe voan'ny coronavirus iny ny ary amin'ny centre de commandement milaza hoe tsy coronavirus tsy mazava ny centre de commandement hoe mandray ny zavatra ataon'ny dokotera de zay mitsabo an'le mararaka akeo de manome an'iny any amin'ny centre de commandement hoe ty zao sa ny centre de commandement milaza hoe aiza le izy ohatran'hoana ny tarehiny ohatran'hoana ny akanjo tsy maty ny coronavirus io ary le raha iry iny ataovy maty zany hoe aminao zany misy baiko politika ao ambadika la izy tsy fatatra aloha zay ny magaga zay ny magaga satria tsy mitovy ny zavatra lazaigna nefa ao anaty ataontsika hoe tsiorinata fa fikambanana ra izy atao zay miady amin'ny coronavirus mivoaka rehefa aveo le salanisa zay angamba navon'le dokotera na le professeur any mivoaka le saranisa misy solombavam-bahoaka maty nefa zéro ny isan'ny olona maty ery amin'ny statistique ahoana moa ninony olona anao am'izany enao gaga hoe tsy inony olona maditra amin'ny malagasy amoany matanky ny malagasy kapohan'ny polisy ny malagasy nefa enao no manao tsy itiavany manao zay tsy itiavan'ny olona anao amin'ny famezana vaovao tsy maripototra eo any le olany le amin'le vaovao tsy maripototra amin'le laingalainga kely majinijinika tsy tako tsy anaovana an'izany samy raha mahita fa mafy ny coronavirus satria nahoana eo zany le fanontaniana petraka zay atao mifanoherana de nilaza mazava zay ngefa na misosokevy de voniny zay ny fampiresaka mazava ny dateninay am'zao tsy vitanareo io zavatra io zay tsy miteny hoe zay mahavita azy mety tsy misy tsisy mahavita an'io fa misy ny tena miasa mitady tombontsoam-bahoaka ary misy tsy miasa tsy mitady tombontsoam-bahoaka zay mahasamihafa azy zay mahita fa raha tena miady amin'ny tombontsoam-bahoaka tsika tsy ohatran'io mihitsy nitondrana azy zay de milaza mihitsy raha zany teo de tonga de 75 millions na masaka nataoko voalohany indrindra fa tsisy tsy miteny an'izany ihany ny lalana voalohany tsy zay ny natao hatramin'izao mbola tsy vita zao tsika iny efa nikaiky ny fasana sisany ataotsika manao ny fandrina ny tena marara iny atsika zany lala makany ampasany vahoaka zao no amboaritsika
fa tsy ny lalany velomany azony miaramiaina amin'ny ao anaty tokantrano ao ny olana nisy atotambola antonon'ny filohan'ny repoblika omaly alina tao anatin'ilay kabary zay nataony fiahina ara-tsosialy ho an'ny vahoaka malagasy ny zavatra tsikaritra andriamatoaly andry amin'ny seza ny filohan'ny repoblika nylaza fa raha misy ny fitantanana mangarara indrindra de tamin'ity fitantanana ny firenena ity ianareo anivon'ny fanoherana nefa mitaky foana zay mangarara zay inona ny tena antony fitakina ny mangarahara lava isaky ny metsika zany itsika tsy resaka fitondrana vo taona latsaka kely ande itsikeran'izay tsy tokony tsikeraina zay no misy fa tsika tafiditra anaty fepitaona izay hafa kely ao anatin'ny raharam-pirenena tsy ny atsika raiky fa firenena maro zay zava-misy nomen'olona voly tsika azahoana anampiana tsika azahoana misedra n'io toe-javatra io eo le zavatra mitranga rehefa nomen'olona voly tsika mazava be io voly io tsisy resaka n'izany mihitsy hoe fanampiana ny budget malagasy nanaovana io zany hoe zavatra kapopeny fa mazava mihitsy nanampidirana azy sy fotoana nanampidirana azy zany hoe vola iarovatena amin'ny coronavirus na ataonao anaty budget iny na ataonao anaty iny tsy problème anay re zany fa ny fantatray mialy voly io ataoko tsotra mihitsy zany de mandeha makany amin'ny vahoaka amin'ny ady amin'ny coronavirus amin'ny fomba maro rehefa atao jery bango tokana ny misy amin'izao fotoana zao de ohatrany tsy matapatsapatsapatena zany ny tenako ny fanoherana ary ny vahoaka malagasy fa tena lasa an'le voly any zany le olana za tsy miady amin'izany 193 millions de dollars tamin'ny volan'inona tamin'ny andro inona tamin'ny taona inona tsy any ny olana fa le volana entina anaovana ny coronavirus ane mataitra ny olo hoe mandeha makaiza marina ozy tsy aony masaka aizany respirany respiratoire ny oxygène zao tsika ve anafatra mille efa telo volana ty oarina efa tafiditra amin'ny tena lalina tsika zay vao hoe andao anafatra mbola tsy tonga fa hoe anafatra anafatra ary ny fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana zay mbola tsy tonga fa anafatra fa le volany efa elany tonga nampatoriana fotsiny tao zany le vola zay le fanontaniana de manomenao ohatra tena mazava io test io manahirana fa mila an'le PCR mila an'izao zao hoe aza manao an'io tsony ela loatra manahirana fa tonga de zay hitahita marary zany de ho tsaboana ary ho amenao fanafody ny olona tsy marary de ahoana olona voan'ny servena de omenao any olona marary tenda amin'ny zavatra avy de ho amena fanafodina coronavirus tsy ho matimaty foana ao tsy enjana le fanafody omena amena amin'io zavatra io zay zany ny fanontaniana apetrako mikasika an'izay ahoana moa zany ary ny zavatra tena mahagaga zay sotonako ny sain'olona mijery amin'izao fotoana zao de izao rehefa natao ny teto an-taninarivo miakatra de nijerena ny tany amin'ny Tomasina nidina fa sana ny dinika lalina an'le izy jerenao ny atao test teto an-taninarivo tafakatra efa eo amin'ny 200 eo angamba izy zay raha tsy diso jerenao ny testany Tamatavy 300 testany atao talata 300 testany atao larbi 6 0 décès 0 malady me any anao namana germain revo zay ny hitako zanaty statistique zany zavatra misy nipetraka raha voakany zareo io ranga ty testa 400 ve ny ataonao de mita 0 anao de milanja anao va mety nefa ny testa 80 nandritry ny telo volana hitanao ray farafaratsiny ary mampiakatra ny Antananarivo zay natombo ny tombo nisy an'ny atao test eto Antananarivo de mitombo koa ny olona voany le otrikaretina rehefa enanao ny atao test nyena le voany valabatreta le olona voany le otrikaretina satria misy moyenne zany efa hitahita hoe tamin'izany mety miakatra izy zao dikan'izany mamita tena mafitsika fa raha verina kapitomboany eto Antananarivo ny test tany Tomasina amin'izao fotoana zao mety holoza raha io paika adioary zany no mitohy mety inona ny zavatra mety hitranga eto amintsika andriamatoa reny amsesa tsy vita amin'ny volana amin'izany 14 octobre zany io zavatra io fa ahoana moa ny ilazanao maminany hoe amin'izao ny pika de zao izany nefa ny test ataonao vitsy de vitsy tsy fantatra hoe ahoana ny fitombony any anatiny any ny olona manao test maro be ngeny mety afaka mamina finan'zany zany raha mbola tsy hay fitsika test vitsy kely io izy moa miteny anao fa raha misy 2000 misy 2 maty de zay mipika fa izy ny malala an'izany tsisy olona afaka fantatra an'izany satria tsisy olona malala ny fianaky ny aretina any anatin'ny vahoaka antsika amin'izao fotoana zao tsy any zany ny zava-dehibe
zay igny le olana eto zao manjary mamoaka zava-baovao ndray tsika ohatra milaza mivoaka tsika hoe kalma fotsiny nareo mafimafy zao de amin'ny volana septambra tsika efa mandeha daholo octobre novembre za manafa tsy zay ny trano zany tsy mitady loza ialako tsiny ampijery zany tsy milaza hoe maniry an'izany amin'ny vahoaka satria matetika mantsy raisina tendro ny zavatra olazainy fa le fianaka le otrika aretina mihitsy mahatonga mitandrina amin'ny zavatra ho teneniko mahatonga manao hoe manahy am'izany any efa mety tsy zany ny trano eo ainganiko diso ainganiko diso zay zany amin'ny akapobeny jereko amin'izy mahatonga miteny hoe mienany any Tomasy donc 720 ve ny ataonao test nefa hita zao ny moyenne ny général eto Madagasikara fa 20 tam'izany rainy marary efa hita tam'izany 20 de rainy marary zao izy mety efa miakatra 20 rony marary na telo ianao vao maika midina ndray ny olona manao hoe ataovy ny fizahana faobe ny anao vao maika ahenanao ndray ny olona ataonao test 720 rangatina anao testana olona 720 zany ka aloha tsy manao asa manao mihitsy zay zao anao ny Antananarivo milaza aminao namana Germain 300 nataonao ny trano ray 400 tao anatin'ny ray andro fotsiny ny andro ny talata ka tsy diso efa 300 ny marary andro ny larobina ny lakamisy efa 400 mahery 435 angamba izy zay 570 efa feno angeny hôpitaly eo mifantany alefanao mody ve ireo olona reo le tsy tena marary fa raha tsy tena marary anga tsy mamindra zany aloha mbola tsisy maheno zany aloha hatram'izao ny tsy tena marary ve mamindra sa tsy mamindra ka rehefa trany ahoana zany le olona mandidina azy ao de voa le baikely tsy hitanao marary fa rehefa mivoaka any ivelana iny mamindra amin'ny olona hafa ndray ny otrika aretina amin'ny olona zay mety marefirefo efa samy matsapan'izany daholo zay le olana zany no tokony andraisana fipetra ahoana ny anaovantsika an'izany tsy misy an'izany zay ny mahatonga any milaza foana hoe izahay eo amin'ny fanoerana de fanilaza vetrama io zavatra io tsy vita raha tsy manangana fitondram-panjakantsika ho fanavotam-pirenena zay mihitsy ny indrindra mantsy tiako idirana hoe inona zany paikady tokony apetraka paikadtoana fotsiny inona le paikady tokony apetraka zany mba edivana am'ty aretina ity satria malagasy am'izao tena miororo andriamatoa Andriamisesa fa mazava azy ange hoe hatramin'ny voalohany ante io aretina io tsy areti-pahasalamana zany fotsiny tsy vitan'izany io fa ny fahasalamana voan'io ny ara-sosialy voan'io hitatsika zao hoe ara-ekonomika voan'io eo zany le zavatra dikan'izany tsy maintsy politika akapobeny mainga avany anaty fanjakany anaty gouvernemanta no misy mazava tsara voapetraka tsara de iny misandraka mandeha makany anatin'ny vahoaka any ny ametrahana azy inona zavatra ilaina zavatra telo voalohany maresy lahatra azy ianao fahatelo atokisany ianao de ho ataony ny zavatra ataonao fahaefatra vitanao mampiatra ny zavatra zay lazainy vavanao raha izao zavatra mitrango zao matonga mikorotana mivoaka ianao mikorotana eny an-tsena satria tsy matoky an'le fitondram-panjakana io ntsony le vahoaka malagasy efa leo izy mitenenao anao fa sy raha mijery anao moa zao any amin'ny Facebook sy any de ny tena votana fa tsy any samy mandeha samy tady de samy miaro ny tenany de matoa zany mandeha de matsapa zany le vahoaka hoe misy tsy afa-tsy olo vitsivitsy efa tsy aina tena olona moa zany na tsy tena olona ny anatin'ny reny fa olona vitsivitsy efa zay daholo ny tena hoe samy manavitra ny tenany zany samy miavy tena fongamotsika malagasy tsy efa hatramin'ny fahaleovan-tena nefa zany ny fiainantsika samy miavy tena mbola zany foana ny toizana ka zay mahatonga mamitina hoe miainga avany ambony io tsy maintsy mila gouvernemanta fanavotam-pirenentsika zay no ataoko anarany za manokana miteny zany zany tsy vidy raha tsy ho firaisakina le filoham-pirenena ohatrany raiko miresaka hoe tokony isy ny firaisakina tokony iray intsika tokony fandraitana ntsika anao an'ity zay tsy malaina teny hoe fa iza moa zany le atsonao de voaka malagasy efa maty ny anoanana sy ny aretina ve iza moa zany le rahina raha izay fanoerana ny atsonao de mazava ny teninay fa ely zay ny teny io fa raha ahoana moa le firaisakina de davinao hoe manginina reo de matesa-pahanginina fa velao zay anao zay tianay zay le firaisakina ka za misy miteny matesao daholo nareo de aleo zay hiasa ohatrohatran'izay mantsy ny dikany raha ohatra ka enona le olona manodidididina le filoham-pirenena sa hoe ty zavatra ty tsisy hevitra reto tondrotokana tsy mahafoy ao
ka andao iarisantsika menaka hoe ahoana ny vahaolana fa ny hevitro maro matakatavitra efa nisy kosa ny fampiatsona ny filoam-piangonana sy ny filohan'androm-panjakana nataon'ny filohan'ny repoblika makasika an'io ny ady amin'ity aretiny ity io izy io za zao vao nare tamin'ny herinandro nisy mopera maty ary filohan'ny FFKM mihitsy zay ny zava-misy raha toy netiny zavatra natao tamin'izany tsy tokony tonga tamin'izany ny firenena mampanahilo ny mieritreritra an'izany fa nareo ve zany vonina raha ohatra ka hoe miantso anareo ny fitondram-panjakana hoe ndo ivorontsika andinika an'ity raha amana Germain rehefa raha-pirenena hoa misy fitiava-tanindrazana karaha misy any aminy misy koa ty aminay mazava be ny teniko rehefa vonina izy amin'ny fitiava-tanindrazana vonina koa zahay raha fanavotam-bahoaka ny atao mangina dolo ny ambi-po rehetra fa zay RMDM zay tariny filora valimany defa niteny nanamafy an'izany foana hatramin'izay de ny valy moa nareo maiseza nareo tahitatana an'le vola ny président Ravalimana moa tena voakapokapoka mafy fa zaho andamosinao rehefa miteny an'izany de valekety zany eny jokere zay naorako azy atao fimezana le izy satria mampimeva o zay hoe zay tsy voniny ianao zany ka inona moa zany le firaisan-kina tetavinao mena hevitra ianao aidiony seranam-piaramanidina inona zany le hoe firaisan-kina tetaviny aloha hitan'ny vahoaka inona le firaisan-kina zay atao ahoana le firaisan-kina ahoana le fifandraisan-tanana fa raha sady tsy mahita afa-tsy zay tsotrany anay atsangano ny gouvernemanta na izy afaly amin'izany na izy tsy faly zay na tianao na tsy tianao any any ny vahaolana io atsangano ny gouvernemanta mpanavotam-pirenena tsy maintsy ao io ny miainga mandritry ny fotoana anaovana an'io coronavirus io de tsy maintsy zay ny tantanana angara-pirenena amoahana ny olona ara-pahasalamana ara-tsosialy ara-ekonomika eto amin'ny firenena iverenany amin'ny loany ny fiainam-bahoaka zay ny tanjona mazava be zany lalana teneniko zany ao ny miasa manao zao ty zao ny anaovana an'ity zao ny anaovana an'ity de tsy miparitaka le izy sa tsy mahita politika akapobeny hoe ady amin'ny coronavirus zao zany mety misy satria nge ny CVO-ny mety politika akapobeny atoko mihitsy ny fitondram-panjakana io zany mavany olany fa miteneniko anao misy olona manatitra chloroquine tsika zao de mivava alainy gazety ngeda be mihitsy chloroquine zany ve tsy amenatra ianao milaza manana fanafody miracle ho amen'olona chloroquine sy tsy fantatra akory raha tena mahasitrana alao samy antany tena dia alao samyny tsara tena tsy anjarany fanoerana ny manao an'izany sotry hoe tsy avela mifanoerana isotry CVO ndray ny olona tsy niteny an'izany zay mahazo misotry zay te isotry io koa finanana fanafody sy fanerena zay zany le fomba menao fa mazava be ka nyteny fanoerana mazava tsara mihitsy zay ny misy tsy maintsy zay ny lalana le tsika ampitiavana ny tenenina zany ozy raha misy fitiava-tanindrazana ny aminy misy koa ty aminay any ny lalana anaovana azy zany hoe tsy maintsy misy baraingo kely nga raha-pirenena mandra-pahafaka an'io coronavirus io zay ny tsy maintsy ataotsika raha te amahany io tsy ary zay ny diatavin'ny vahoaka malagasy matozy mikinainany tsy mety manaraka ny zavatra atao taony efa inona tsy avoaka tanko fe tsy avoaka samborina nasaina namafalala nampidirina atao garde à vue fa ny vomaika miakatra ihany le salanisa miakatra le salanisa le raha mahita tsika io dikan'izany tsy navovan'ny olana ny vahaolana zay andraisinao zay nge de rehefa matsapa an'izay ianao raha ty vahoaka ianao ty tandrazana ianao tsy maintsy makafe-petra ianao andaso aloha zao ty tsy sevitra ty raha ny famitinako raha ny fieniko ny zavatra nolazaina maliny de ohatrany tsy tokontsony zay zava-baovao indrindra mantsy hoe ny 31 auguste no voalaza fa hoe mitratratsika lay pika ny 1er octobre no manao fanadina mpanjakana CEP ny ekizy ahoana ny fomba fijerinao zay fandraisana fanapahan-kevitra sy ny fametrahana an'ireo daty anankiroa reo zay tena olana amin'ity fitondram-panjakana ity namana Germain de io mahita volana alohan'ny biby io tena tainao marina ngambo ity fitondram-panjakana io de mitady zavatra mahafalifaly an'le vahoaka foana hoe zay am'izao nday hony ny atao misy anina nday hony zao mahaligna de fa voafatotra iny zavatra ny teneniny ndray de raha pitso-ndray amaly de ka zao any tsy hitanao fa le fatokisan'ny vahoaka anao no miala
Amin'izao fotoana zao nefa no ity otrikaretiny ity de miatsaiky amin'ny vahoaka rehetra ary mitsaiky amintsika rehetra fa tsy voa akory ny fanoherana rehefa mandeha zany na tsy voa corona virus ny fanoherana fa misy an'izany zay ny le olana itsika menakavy io miara-miosinetsika miara-voetsika na tsy voany eo amin'ny fitondram-panjakana manamafy mihitsy mety vokony eo anaty fitondram-panjakana rehefa mandeha ohatr'izao zay nga moa voatonga saina io tena tsy mety le fitantanany ity dikan'izany ny filoham-pirenena mihitsy no mila makandraikitra entitra sy mazava andehanana makany amin'ny famahanany le otrikaretiny afa-tsy hoe nga misy any ambadikadika any mieritreritra hoe efa azo ny 500 millions de dollars ohatrany mihoatran'izany ilaina 1000 milliards de dollars ko aloha hiakatra kely sao tonga ihany le mandavany an-danitra tsy fantatra tsony zany ny bahoaka no lalovina zay tsy hainay fa zay tsy mahita ny any anaty arina moa zany fa de zay hitan'ny vahoaka ihany ny hitanay ka ozy zay hoe raha ny lalana tokony izay ary tsisy maratsy an'izay mihitsy fa rehefa tsy zay de ho hitatsika eo izy io ndray ary zao ny daty ho hitatsika eo zany hoe inona nitranga amin'izany volana ho zany ny manahirana fotsiny de hoe fa ahoana moa ny afataratsika hoe rehefa zao nisan'ny olona zay ny pika tsisy mahafantatra an'izany satria kely ny vitsy ny testa atao ary tsy fantatsika amin'ny fiakatry le aretina ary anamafisako an'izany ho fantatry ny vahoaka sore tsara ny fomba fijerena izy ity de tsotra kely mahatonga itsika nanamaivana an'le confinement nisy fotoany de nieritreritra fa vita le izy efa tany le pika tany amin'ny volana avril de efa nieritreritsika tao le pika aizy milamina betsika vao avy ndray zany pika faharoa zao de pika fahatelo pika fahaefatra tsika zany tsy ananatsika ny fitaovana azahotsika mametra an'izany zavatra zany eto amin'ny firenetsika fa ny azontsika atao de ny manena hatrany hady tokony atao zay ampiena isan'andro an'ireo olona voan'le otrikaretina na tena voamafy n'le otrikaretina zay mety azontsika ataony manao an'izay ary misy fomba mety azo anaovana an'izany tsara zay fanoherana tena manana fomba efa nameny fomba azahoana manao an'izany nanome harombola anome sa vao niteny tamin'ny farany teo maninona ny fokotany reo tsy mandeha mitety trano fa maninona hoe ndana makatike de mivorondray ny olona zany anefa anotaniana petraka daholo ino mihitsy saky anotaniako hoe misy an'le resaka fitsinjovana ara sosialy de hoe zarana tike ilay olona de makany amin'ilay mpivarotra ahoana ny fomba fijerinao an'iny paikady iny satria teo mantso hoe vatsy tsinjo de tsinjo hoe inona daholo tianarany tao ohatra maromaro izy tao tsinjo inona kolera tsinjo vatsy tsinjo sa tsy miteny hoe tsy misy mihitsy tsika hoa tsy andangy amin'ny vahoaka fa misy fa zavatra tsisy dikany ao anatrehany zavatra mahazo ny vahoaka tsy mety le fomba anaovana azy mandeha ny filaram-be matsiravina izy ny lahatra eo ny tena ny ararovany kakavarina telo kapoka ve ny andeha amin'ny ny tena zay de efa tsy mety zao ndray de miverina andray io zafana mesosikevitra ny fanoherana efa na mesosikevitra maninona tsy mivoky tany mandeha mitety trano nefa izy manana ny recensement farafaratsy ny recensement électoral any ampelantanany malala izy mipetraka ato izy mipetraka ato olona firy ny ato carnet pokotany manana daholo zay tsy mandoko carnet pokotany tsy mande efa sy fito arivo angamanenay zay raha tsy diso atao inona fotsiny fatatrao ny isan'ny olona ao de mandeha anao tonga anao aizinareo avay masika firiny anao firina roa aty folo firy masika 10 fotsiny ame 10 misy amboniny mbola tsy miditra am'le telo teneniko isaky ny olona zany fa ny anavotanaina fotsiny zany ame 10 misy fa aiza ve rangaty ivoaka boakely de iny de avelo amin'ny fantsika eo amin'ny varavarana de ivoaka ndray raha matoa de maka an'iny de iny ihany nentina mivoaka misy an'izany ny eto am'izao fotoana zao hoe fa tsisy olanao sitrapo amony teny zany fa tsy manana izy matoa tsy manao zay le olana zany hita amin'ny any amin'ny kiray anome fanampiny ianao tsy tonga de atirinao any amin'ny tranon'olona de tsisy mangalatra hina ny olona natery de mahita hoe zay tsy nazo na adresy numéro an'izao de fantatra hoe nangalariny président fokotany zany nenay satria hipetraka ao amintsika tsirairay avy le olona tsy hitanao misy aretina nefa marary mbola mampatahotra loza noho ny tena marary hitanao eo le tsy mampitovy amin'ny fandraisana an'le raha le tsy hitanao namana germain ho ampidirina mpianatra anao baka ahoany zany anao baka anao masika zany io septra eo andeha anao calcul anao anahirana ane zany manala masika nefa karaha misy vonray am'ireo ankizy reo zany mbola fanontaniana petra atao ahoana ny fizarana ny ankizy ao anaty salina ahoana ny fanaovana ny masika am'izany ahoana nynao zany mbola mila dinihina lalina tao tsy zany ny zavatra mitranga
zany ny zavatra mitranga za tsy anao fiteniny ankizy hoe lozana midedeka fotsiny na ohatran'izao fa zany ny zava-misy eto amintsika amin'izao fotoana zao tsisy hoa te am'izao resaka coronavirus zao a te hanenjika na te tora-bato za ohatra ny hitako hoe inona moa ny andanian'ny filoham-pirenena amin'ny RMDM na amin'ny filoha Ravalomanana tsy hitako izay andanin'andro amin'izany coronavirus andanin'andro asan'izay manatsikerako zay ny zoany anaty demokrasia fa aza zay ny andanin'andro ohatran'izay ny aza andanin'andro zay rehefa tsisy tokony hanaovana an'izany fa ny arety mandoza mbola loza noho ny RMDM sy mifanoherana ary io tsy maintsy misy hoa io nangina ary ny RMDM de mbola misy hafa fa ny mahafampifoanay fotsiny zao de rehefa jerenay ny kabary mandeha ombenibeny de raha ny fanoherana ito aloha zany de tsy misy afa-tsy ny RMDM moa zany ny tena izy ary RMDM miaraka amin'ny filohany sy ny rehetrarehetra ao anatiny no eritreretina fa fanoherana amin'izao fotoana zao raha tsisy akoatr'izay zany zay aloha de efa misaotra betsaka fa zavatra tsara zany amin'ny fifidianana manaraka efa hitan'ny olona ny andanan'ny vato ary zay ny tenkireniko hoe ny olona zay mino atsika be de be ny olona mety mankasitraka mila manana didy amin'izao zavatra mitrango zao mita ive ohatr'izao ny fiainana rehefa tena tsy mety ny fanaovana ny tiraraty mandresy lahatra le 5.70 isan-jato zay ny eritreritra tsy ilaina mifidy satria marina ihany eny le 5.70 isan-jato tsy mety io inona koa ny andaniko andro amin'io fa mila resena lahatra izy ho avy mba ho tena ny fanjakana tokony ho izy sy tena manao ny zavatra amin'ny tena izy ary manome an'izay tokony mena amin'ny malagasy tena izy no mitondra amin'ny manaraka zay zany tsy maintsy adidy tafiditra amin'ny lalana ataotsika sao de mevitra nareo mitenjy hoe ajanony ny fiarana mpiaramanidina tamin'izany de mbo tsy mieritreritry zay hoe mba ho fantatra amin'ny malagasy aerika kosa raha realainy zany tao efa tsy zao nazo atsika mety tsy maty ny eny to mety tsy maty ny eny be atidin'io zany fa zany ny zava-misy fa aza de varina mitohaka foana hoe zao reto ratsy fanahy reto de volobe le fanoherana ty demokrasia ny ataotsika zay ny lalàna ny demokrasia de manefa ny adidina amin'ny firenena zay am'izay avitana iza zay ny tokony hitondratsika azy serana Niary makasitraka anao Andriamato Aliandry Amseza nanaiky ny fanasana teto amin'ity fandarana dinika ity de makasitraka anao ihany koa tamin'ny fitondrana ny faneo-kevitra malona indrindra izay toedrara eto amin'ny firenetsika izay de makasitraka ny teknisianantsika napita mivantana izao fandarana izao isaorana ihany koa ianao mpijery sy mpiaino ny fandarana hatramin'ny farany veloma tompoko